mampitombona ao aminareo lalandavany riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Vavahady ny famonjena ny fiangonan'Andriamanitra. Vavahady ny famonjena ny fiangonan'Andriamanitra. Misongadiny eto amin'ny finainantsika anio Salamo 8:100 ny 9:7 hatramin'ny 9:8. Vavahady ny famonjena ny tranon'Andriamanitra. Eto amin'ity Salamo ity izay anazavany ireo mpandinika soratra masina ny antony samihafa. Misy milaza fa Salamo natao indrindra tamin'ny fahatsiarovana ny fahababona tany Babilôna izy ity. Misy ny mpandinika sasany izay miteny fa Salamo izay nataon'ny olona na ny firenen'Andriamanitra izay azony fanenjehana tahaka ny fanafian'ny fahavalo zany. Ary misy aza tahaka ny mpandinika sasany tahaka ny Lutera ohatra izay miteny fa Salamo mihitsy ity Salamo ity. Ity Salamo ity satria ambarany fa tô miatra aminy, tô mitovy amin'ny zavatra izay nanjo azy no zava-misy ato amin'ity Salamo ity. Na tiana na tsy tiana, fean'izany rehetra dia manazava amintsika fa Salamo ny olona izay niatrika ady mafy, sedra mafy, fanenjehana. Ny lazany azy dia hoe tao akaterena no ny antsoko anao. Kanefa dia omen'Andriamanitra fanafahana tamin'izany zavatra mahatery azy izany. Indro ary Salamon'ny olona, Salamo fanaon'ny olom-boavonjy, ny Salamo fanaon'ny olona afaka, zany no hitantsika eto. Ka dia indro aseho anatin'izany ny fahavononana miditra ny tranon'Andriamanitra, miditra eo amin'ny vavahadin'Andriamanitra, miditra eo amin'ny vavahadin'ny fahamarinana moa no ilazana azy eto, na vavahadin'ny Jehova. Ka ny marina no miditra eo, ny olom-boavonjy no miditra eo. Rehefa tonga amin'izany vavahadin'ny Jehova izany ireo olo-marina sy olom-boavonjy ireo, dia eno hiderana sy hanomezany voninahitra an'Andriamanitra. Hitantsika tsara ny fiderana izay natao satria hifaly sy ravoravo amin'ny Jehova izy. Ary eo ihany koa no ilazany manao hoe miderany Jehova fa tsara izy eny mandrakizay ny famondram-pony. Vavahadin'ny famonjena arak'izany, ny fidirana ao anatin'ity vavahadin'ny Jehova ity izay entina ilazana ny tranon'Andriamanitra na ny tranon'i Jehova na ny fiangonana ihany koa. Tsaroantsika fa fanazavana aty amin'ny testamenta vaovao ny akarana tamboninahitra tany Jerosalema fa izay hidirana eo amin'ilay vavahadin'ny Jerosalema ny kikakikan'ny olona ny amin'ny hoe hosana hosana any amin'ny avo indrindra. Ny nitondran'i Jesosy Kristy ny olona ho vonjena ho ao amin'ny fanjakany no azavaina amin'izany rehetra izany. Ravako malala mazava zany fa natohina fanenjehana, natohina zavatra mahatery, natohina fahoriana sedrain'ny olon'Andriamanitra, dia mitondra ny fisainany sy ny fony sy ny fanahany ho any amin'ny tranon'Andriamanitra hatrany izy, satria any no vavahadin'ny famonjena. Efa niteny an'izany i Jakoba na i Israely any amin'ny bokin'ny Genesis, izay milaza amintsika manao hoe tsy hafa ity fa tranon'Andriamanitra sy vavahadin'ny lanitra raha nanorina ilay altara rehefa avy nitolona tamin'Andriamanitra izy. Genesis 8:20.
Ny andininy 7:70. Vavahadin'ny famonjena ny tranon'Andriamanitra na ny fiangonana. Izany no anambarana amintsika ny mahazava-dehibe ny fiangonana, ny famonjena fiangonana. Tsy ionona fotsiny ny amin'ny fivavahana any an-trano na any amin'ny toerana izay heverina fa manirery, fa hanao zava-dehibe ny famonjena fampom-pivavahana any amin'ny fiangonana, satria vavahadin'ny famonjena izany. Ary amin'ny resaka fanasan'ny tompo isika dia miezaka ihany koa arak'izay azo atao mba ho any amin'ny fiangonana no andraisana ny fanasan'ny tompo, mba any amin'izay misy ny fivorian'ny fiangonana no izarana ny fanasan'ny tompo, izay mariky ny fanasam-pamonjena. Misy ihany mety tranga manokana tahaka ny hoe tsy salama any amin'ny toeram-pitsaboana na olona efa antitra tsy afaka mandeha any an-tokantrano, fa arak'izay azo atao dia andeha isika anatona ny tranon'Andriamanitra andray ny fanasana famonjena izay omen'Andriamanitra atsika, satria any amin'izay misy ny fiangonana no misy ny famonjen'Andriamanitra. Eo n'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay ianao, misaotra sy midera mankalaza anao zahay. Misaotra anao ny amin'ny famonjena lehibe izay nataonao teo amin'ny fiainanay. Misaotra anao ny amin'izay hitondranao anay ho ao kianjanao, ho ao mivavahadinao andray ny famonjenao. Dia matsiaro izay ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra hahatsiaro ny famonjena fiangonana, fa izany no adidy sady tombotsoa mino raha teo. Fa mivavaka ihany koa izay tompo ho an'ireo mpiarabelona aminay, ho an'ny firenenay, ho an'ny taninay, indrindra ao anatin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Mivavaka izay amin'ny ady atao amin'ny doro-tanety sy ny fandoroana ala. Mivavaka izay ny amerenana indray amin'ny laoniny ny hasin'ny tany, ka amerenana tontolo maitso hiadana amin'ny zava-boarina. Da io tompo hahatsapa ho tompon'andraikitra mandrakariva ny olombelona eo anatrehan'izany rehetra izany. Ary angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy ilay Andriamanitra pahary izany vavaka izany. Amen.